politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Tapitra treo ny nofinofin'ny Lalatiana Rakotondrazafy solombavam-bahoaka fa miandry 5 taona indray. Raha nyre dia mety hiverina amin'ny maha-minisitra azy izy. Hatramin'ny farany anefa dia niezaka nampiseho izy fa hoe mandresy ary matoky ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Ary na ireo olona akaiky azy, akaiky ny fitondrana mpiserasera amin'ny onjam-peo sy ny Facebook aza dia be tandroka ny laza fa mandresy Lalatiana ka nisy mihitsy ny sainy antso nanao fanamby. Etsekilan'izay rehefa mamerina mandinika ny zava-nitranga rehetra dia mipetraka ny fanontaniana manao hoe somba nijabaka, so nisy nampijabaka azy Lalatiana Rakotondrazafy. Kanefa fantatra fa tsy ho lany any faratsio aza dia natosika mafy any hanao kandida sady voatery ny alina tao amin'ny toeran'ny governemanta moa, vita ny fifidianana sady tsy depite tsy minisitra. Efatra mandat voalohany Andrajoelina mantsy ny reny feo fa maro ireo milaza azy ho TGV mampara original no tsy dia mahazo azo any Lalatiana Rakotondrazafy izay manana ny antokony manokana dia ny Freedom izany. Ary hampangany ireto TGV mampara ireto fa nampiasa ny fahefana teo am-pelantanana ny Lalatiana sy ny Freedom mba hiparitaka any amina distrika maro manerana ny nosy. Tsy nety voailika mihitsy anefa ity minisitra ity fa tafiditra tanaty governemanta foana. Fa nanomboka nanaitra ny mpanara-baovao politika ny governemanta farany teo. Mesorona tao amin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina izy ka dia nafindra any amina ministera mangingina tsy dia fanta-bahoaka firy dia ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa. Avy eo kandida tampoka teo dia io fa sady tsy lany no veriseza. Efa fantatry ny rehetra hoe diso mahatoky tena be loatra raha i ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy fa moa ave tena safidiny marina ny anao solombavam-bahoaka sa nidokatokafan'ny olona teny ho kandida amin'izay voately miala tsy moramora ao amin'ilay governemanta. Madagasikara manokana dia efa mandroso zo amin'ny sehatra samihafa ny vehivavy mpandraharaha eto ka mila tohanana sy asongadina bebe kokoa hoy Fanjara Zakaboana, filohan'ny vondron'ny vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara. Ity hetsika ity dia fomba anankiray ampahafantarana mihitsy an'ireo mpandraharaha rehetra eto Madagasikara hoe manao ahoana tokoa moa ny tokony atao raha te hisitraka an'izany tsenam-barotra ny Komeza izany, mba hisitrahan'ny mpandraharaha malagasy bebe kokoa an'izany tsenam-barotra ny Komeza izany ary indrindra mba ahafahana mijery mpanjifa mihoatra ny mpanjifa eto Madagasikara satria dia mihoatra ny amanetsiny mihitsy ary mihoatra ny atapitrisany azo lazaina hoe mpanjifa eo amin'ny tsenam-barotra ny Komeza. Noho izany dia afaka misitraka an'izany tsenam-barotra izany avokoa ny mpandraharaha malagasy indrindra ny vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara. Voalohany amin'ny firenena afrikanina mampiasa amin'ny ampahany na manontolo ny teny frantsay francophone mandray ny hetsika fanakalozana ara-toe-karena Komeza Trade Fair and Conference andeha amin'ny fahadimy Madagasikara. Misy zato mahery zany misy taonty firenena raiky amin'ny roapolo no mandray anjara, voalohany amin'ny firenena afrikanina francophone no mandray azao hetsika zao eto amin'ny Komeza Federation of Mining Business Madagasikara tapitara no mandray azy dia mpifaliana lehibe no andraisantsika malagasy, andraisantsika Madagasikara, andraisantsika ny vehivavy mpandraharaha amin'izao hetsika voalohany zao eto amin'ny faritra Osamandriana. Vehivavy mpandraharaha avy amin'ny firenena misa raiky amin'ny roapolo eto Afrika no mivondrona etsy amin'ny Novotel Livandry nanomboka androany hatramin'ny Rapitso. Moa dia araka ny voalaza teo voalohany amin'ny tantaran'ny Komeza no andraisan'ny firenena anankiray izay mampiasa amin'ny ampahana manontolo ny fiteny frantsay dia Madagasikara izany. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny herinandron'ny Komeza ity hetsika ity ary atao indrindra mba ahafahany ireo mpandraharaha vehivavy rehetra atao amin'ny faritra mandray anjara ao anatin'izany. Misy ny tranoheva fampiratiana, misy ny fampahafantarana ireo vokatra misy atao anatin'ny faritry ny Komeza, fa indrindra misy ny fiofanana sy ny fivoriana sy ny dinidinika isan-karazany mba ahafahany vehivavy rehetra mpandraharaha misitraka an'izany tsenam-barotra ny Komeza izany. Tena azo atao hoe sehatra rehetra zany efa misy ny mpandraharaha vehivavy.
amin'izao fotoana izao dia ny zavatra entin'ny Comfort Madagascar Chapter izay hoentin'ny groupement des femmes entrepreneurs de Madagascar dia hoe isika vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara dia manana koa ny toerana eto Afrika. Fantatra ihany koa fa ny toeran'ny Madagasikara eto Afrika dia efa azo atao hoe azo tsapain-tanana. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny herinandron'ny Komeza tsy anaiombona ny faritra Atsinanana sy Atsimon'ny Afrika izy ity. Zany hoe ny teny zany mifono arena sy fahalalana marobe. Rehefa tsy manan-karena raha teny ny olona anankiray dia tsy manan-karena raha fahalalana. Mamaraparana ny iray volan'ny teny malagasy isika ankehitriny, hoy Andriamandimy Soleman na Soleman Pikabary. Ny tena marina ny teny malagasy dia tokony ankalazaina isan'andro. Ny fomba hifehezana azy dia tsy misy afa-tsy ny fanabeazana ihany. Ny fanabeazana fony mbola kely taloha ny zaza ampianarina ankifidy, ankamantatra, ankanonina, hainteny, arakaraky ny taona zany io, zany hoe omena ny zaza tsikelikely fony izy mbola zaza ny karazana voambolana mba ho ampidirina ao anatiny, ary rehefa lehibe izy dia lasa mandeha tsivizina salamilakanjeto dia lasa mivoaka ho azy io teny io. Maro ireo hetsika nataon'ny fikambanana sy komuna na sehatra hafa isan-karazany nentina nanamariana izany hoy izy. Saingy ny tsikaritra dia tsy nahaliana antsika loatra izany. Ny zavatra tsikaritra zany dia mbola vitsy ny malagasy no tena mifantoka anatin'izany hoe fankalazana teny malagasy zany. Inona ny olantsika amin'izao fotoana izao? Ny olantsika zany variana loatra amin'ny teknôlôjia mpianatra dia lasa na ny manoratra ny teny malagasy na ny teny vahiny aza efa lasa tsy hay intsony. Fa tokony miezaka zany tsika fiarahamonina amin'ny fankalazana ny teny malagasy salan'izao, tena miezaka mihitsy manoratra ny teny ho soratana amin'ny endriny sy ny rafitra amin'ny mahateny azy, satria aza diny fa ny teny mampandroso ejiny. Miezaka foana manentana n'ireo fiarahamonina manao ny teny sy ny voambolana marina ary ny voambolana tsy diso, satria ny fahalalana teny zany dia mitondra mankany amin'ny fahalalana sy fampivoarana ara-tsaina, dia izay no mitondra mankany amin'ny fampandrosoana. Ny hitako tena olana amin'izao fotoana izao zany ny sehatry ny fiarahamonina mihitsy nefa tsy dia mamelaza ny teny na amin'ny alalan'ny fiteny na amin'ny alalan'ny zavatra misy na ny zavatra iainana na ny zavatra jerena. Dia mila miezaka daholo zany isika na ny ainao manjery na ny any amin'ny sekoly na ny any amin'ny fiarahamonina eny. Fototry ny fampandrosoana ny firenena nefa ny teny raha ny fanazavany hatrany, ary antony io ilana fanabeazana io ihany koa ho atao fototra izany. Aza omena fanabeazana diso ny zaza, hoy ihany Soleman Pikabary. Raha mijery zao tsika ny amin'ny Facebook eny, ny 20 isan-jaton'ny olona manoratra teny malagasy dia misy diso avokoa, zany hoe io tsy misy ny tonga lafatra fa mila samy miezaka ny tsiraray. Ny ankizy kely amin'izao mafehy an'izany any am-pianarana any, fa rehefa melehibe vokatry ny fanatontoloana dia miheverina izy, fa ny fanentanana zany dia hoe aza mitsahatra mikaroka dia mila miezaka isika mafehy ny teny malagasy, zany akory tsy midika hoe ambany io ny teny vahiny. Io fa zao zany hoe tsy misy afa-tsy ny fanabeazana zany no fampivoarana ny fahalalana raha teny. Dia izay no anentanana antsika ray aman-dreny any anivon'ny tokantrano any, teny marina lazaina amin'ny zaza, teny misy fa aza mamoroporona teny fa ino no mitondra ny hareny teny na ny fahalalana ao anatin'ny zaza ray dia hitondra azy mankany amin'ny fampandrosoana.